Ny famory tao amin'ny Fokotaninakazo, commune Mahitsy, district Anakazobe ireo filompokotany, miampy ireo mponina avy ao aminy avy amin'ireo fokotany valo manodidina Anakazo. Natao indrindra hifanomezana tatitra mahakasika ireo raharaha misy ao tanàna sy nampahafantarana ny mponina ny amin'ny fanampiana sy ny fanamboarana tohadrano sy lakan-drano mamatsy ny tanànan'izy ireo izany. Tamin'ny fotoana io ihany koa no ny fampiheveran'ireo filompokotany ny heverana ny ampiasana sy ny fitsinjarana ireo voly ireo. Isan'ny toana azo tamin'izany ny zanak'azo maimaimpona volena tokotay ho an'izay rehetra manantany volena. Ny tanjona ao anatin'ny fivoriana ity izany izay efa niarahana fanapaka tamin'ireo vahoaka ireo tamin'ny 17 volana May taona 2024 dia mikasika ny fikarakarana ny lakan-drano sy ny fanodinana ny barazy aloha ny isan'ny zava-dehibe satria tena nijaly ny olona tamin'ny totom-pambolena sy totom-pamokarana ity izany tamin'ny fotoana ity. Manarakaraka izany tao amin'ny commune Mahitsy ihany koa dia nametraka ny taleparitry ny fampandrosoana na ny DRDR-ny commune Mahitsy izany fa hizara zanak'azo hoentina hanatsarana ny tontolo iainana sy ny fiainan'ny vahoaka izany dia izay anisan'ny tanjona faharoa. Manarakaraka izany moa misy ihany koa resaka raharaha nakasikasika ny tenako filohan'ny fokotany teto Ankazo disatisa teo aminay sy ny talian'ny sekoly dia ambary eto anatin'ny fivoriana daholo izany rehetrarehetra izany. Zanaky ny faritra iray ihany koa no nanolotra fanampiana ho an'ny tohadrano atao, tolotra tsy misy tambiny araka ny fanambarany. Manoloana ny fanamboarana ny barazina Antonosina ny hidin-drano ato avaratra ny Sovola izy io ato amin'ny tanànatsika izy io manolotra lela vola 3 hetsy ariary ny tenako. Raha toa ka mbola misy ny tsy ampy dia ho hitantsika eo izay tsy ampy amin'izay satria zanaka sy ray aman-drenitsika fiarahamonina fihavanana no atotro ny Fokotaninakazo sy ireo membre de bureau hikarakaranyio resaka barazy io Entitra ihany koa ty farany manoloana ny fanenjehana ny mpitantana ka ny fanafatra farany tamin'ireo mponina izany. Tsy maintsy natsangana ny membre de bureau hikarakara ny barazina Antonosy io. Ilana fa sao dia isy tendray raha pitsy fa manery maka volandray mety rajonia sy président Pokotany mba tsy tenenina ohatran'le teo hoe nanao fanafiana ny filompokotany nao. Fady zany fa fanampiana no azo atao ato anatin'ity fokotantsika ity. Miangavy tompoko oka ny olona manampy antsika mba tsy ho enjehana na amoronana resaka dossier d'inculpation lazaina fa manao an'izao na izao fa tsy mety izay raha izay no ataontsika ato anatin'ny Fokotaninakazo satria ny antony dia izao. Ianao mety hanao olona mety ho zakan'ny olona fa le retour de soka na retour de flamme mety tsy ho zakanao raha ho atao zay ka hifamotika sa hifamelona matoky angamba fa hifamelona no ataontsika eto fa tsy hifamotika koa. Vonina ny tenako hitondra fampandrosoana ho an'ny Fokotaninakazo ho an'ny vahoaka rehetrarehetra ato ary tsy izay ihany ny zavatra ho ataoko fa maro ny zavatra ho ataoko ka dradradradraiko eto Masinareo eto fa vitako izany.